Vaon'ny fanatanjahantena kosa reto manaraka ireto totosaina ny 9 oktobra ho avy izao ilay antsoina hoe marathon international de Tana. Etsika ara-panatanjahantena ny fono fizahantany izy ity ny World Trade Center Antananarivo no tompomarika amin'ny fikarakarana izy hoe etsika izao. Atleta mifangaro manodidina ny 2,000 avy eto Madagasikara, Maurice La Réunion, Seychelles ary Afrika Atsimo no andray anjara amin'ilay hetsika ara-panatanjahantena sady ara-pizahantany marathon international de Tana izay totosaina ny 5 sy 9 oktobra avy izao eto Andrenivohitra. Hetsika izay karakarain'ny World Trade Center Antananarivo. Rantsanareo anivon'ny groupe Vima iarahana amin'ny fédération malagasy ny atletisme. Araka ny fanazavana voaray nandritra ny valandresaka fampahafantarana ny tietsika ty izay koron-drano dia mizara roa ny hetsika dia ny hifananana ara-panatanjahantena ahitana ny marathon, foulée ary ny endirun. Voalaza moa ny marathon international mitondra an'ity hetsika ty nefa PDP ny événement misy eo zany ao koa ny 10 km foulée eko sy ny endirun eo ny marathon ny tataraiko vitivity satria raha mihazakazaka toerana ho 10 ora sy 7 minitra ny avy tany fanangarany marathon fa ezahako hitantara azy fohifohy ny fiainana dia eo amin'ny hôtel de ville dia miakatra amin'ny andeha manalakely mitsofoka amin'ny tunnel mandala ny Saint-Michel dia aty amin'ny sens contraire ny tomobile zany aty amin'ny gymnase couvert Mamasina. Misy ihany koa ny marathons 1 kilometatra sasany natokana ho an'ireo mpiala voly. Etsy amin'ny tokotany be lampantanana etsy Analakely avokoa ny fiangana amin'izany. Natoka ministeran'ny tontolo iainana, ekôlôjia sy ny ala ho tontolo andro maitso ny andro alahady 9 oktobra izay hanatanterana ny hazakazaka. Fenetsika sy fanentana ny ho andro toy ny Marathonsland natokana ho amin'ny fianakaviana sy ny ankizy, eo koa ny kabaret sabotsy alina eo amin'ny lampantanana trano.